Seorang layana ritumpunai Yang suara warai Yang militu viraniti Seorang layana ritumpunai Nama bacanai Wirai awamina Kanda sambiaka Zalifia biarai Teidu fana tamba Trawirai Kalifitiavana Nurapirayanai Lifitiavana Avyamina Virai Lifitiavana Saitirasu Litiavana Simana baru Ireu gana nana atau Jai nanai sini uadinai Ave cakaya minau Kanau mutiai Nifituri amna Izayata Tamtalu siazu Dia mana, si mana
ZFLM Sini Radio Teny Fiainana FM 91.2 dia faly manolotra anao ZFLM folo taona. RTS tsara. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, misaotra anao izahay noho ny fahasoavanao. Nahatrarana izao fahafolo taonan'ny gropy ZFLM ato amin'ny Facebook izao. Isaorana ny anaranao izany satria ianao no mandahatra ny fotoana rehetra ary ianao no mahatoy izao anay rehetra. Mametraka ny hoavy nyity gropy ity eo am-pelantananao sy ny fiainana rehetra eo am-pelantananao. Ary misaotra anao ny amin'izao fotoana izao izay anekenao hiteny aminay amin'ny alalan'ny teninao masina, dia engane mba ho fanehoana ny voninahitra tokoa izany ary mba ho ren'ny sofinay tokoa sy ho tanterahanay eo amin'ny fiainanay ny teninao masina. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankerevy an'i Nazareta no angatahana izany vavaka izany, ary ny asan'ny maizina rehetra dia didina sy roana amin'ny anaranao Jesosy eo, tsy anakery, tsy anapahefana aminay na androbaka ny teninao anatinay fa ny amin'ny farimy rehetra afo ny anjara toerany. Misaotra indrindra Jesosy Tompo. Amen. Voalohany indrindra ry havana dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izao fahatrarana ny fahafolo taonan'ny ZFLM izao, ary faly miarabantsika rehetra ny amin'izany fahatrarana ny fahafolo taona izany, ary maniry ny soa sy ny tsara ho antsika ny amin'ny folo taona manaraka koa. Faharoa manaraka izany dia misaotra ny mpikarakara koa nanome anjara anay amin'izao fankalazana izao, handray anjara toriteny ho antsika rehetra izay miaino sy mijery izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay nomena ahy ho alahatra na ho toriana amin'ity fotoana ity dia ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Filazantsara araka ny Jaona toko 5:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:17. Filazantsara araka ny Jaona toko 5:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao izay araka izay nandidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa mba haretany vokatrareo, mba homeny ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ity perikopa na andinin-tsoratra masina izay ho azavazavaina amintsika androany eto ity ry havana, dia nomena ny lohateny hoe ny fitiavana dia tsy toetra fa aina mikoriana sy manetsika ny mpino. Ny fitiavana dia tsy toetra fa aina mikoriana sy manetsika ao anatin'ny mpino. Izany no lohateny izay nosafidiana omena ity toriteny ity.
resaka fitiavana no ezahana ho azavaina amintsika eto, nefa izany fitiavana izany amin'ny mahatsy toetra azy dia misy loharano ny poirany. Ka eto am-piandohana dia tsara ny manazava ny antony nandraisan'i Jesosy ity teny ity hoe izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo. Nahoana Jesosy no mampiasa izany voambolana izany? Ny fitiavana izay lazain'i Jesosy eto moa dia ilay fantatsika amin'ny voambolana grika hoe agape. Misy karazany telo amin'ny fiteny grika dia mazava tsara ny hamaritana ny fitiavana, fa amin'ny fiteny malagasy dia fitiavana ihany no ilazantsika azy. Amin'ny grika raha ohatra ianao miteny hoe tiako anao amin'ny vady na tiako anao amin'ny rahalahy sy ny ray aman-dreny dia samy hafa ny voambolana izay ampiasaina amin'izany. Fa ity voambolana anankiray ity ny amin'ny hoe agape dia mifono zava-dalina tokoa, azo ifampiantsoan'ny mpivady ihany izy, azo ifampiantsoan'ny ray aman-dreny sy zanaka ihany izy, azo ny mpiray tam-pona ny mpihavana ifampiantsoana ihany izy, saingy ny hevitra finosina ao anatiny ao dia lalina kokoa no izay heverantsika azy. Alohan'ity resaka momba ny fitiavana ity, alohan'ny nandidiany Jesosy ny mpianany mba hifankatia dia nisy zavatra niseho. Ka izao ilay zavatra niseho, avy ny fampizara ny Paska tamin'ny mpianatra Jesosy, izany hoe nisy sakafo nataony zareo tao amin'ny efitra ambony araka ny afantaran'ny teolojiana azy. Ka ny fampizara ny Paska tamin'ny mpianatra Jesosy tamin'ity fotoana ity, ary talohan'izany dia nanasa ny tongotry ny mpianatra izy. Avy eo izy dia nampafantatra azy ireo ny amin'ny zavatra izay anjoa azy, ny amin'ny hazo fijaliana izay tsy maintsy aretany. Ary ao aorianan'izany indrindra ity perikopa izay azavaina amintsika androany ity. Na dia teo azy izany fanazavana sy ny fihetsika rehetra nataon'i Jesosy izany, dia tsy azo antoka loatra ny nahazoan'ny mpianatra izay tiany Jesosy hatongavana noho ny fihetsika rehetra izay nasehon'izy ireo tamin'izany. Na izany aza nefa dia nanohy nampahery sy nampianatra ireo mpianatra ireo ihany Jesosy, nanomana azy ireo ny amin'ny zavatra izay tsy maintsy hiatrehany, ny amin'ny zavatra tsy maintsy hiseho eo amin'ny fiainan'i Jesosy sy eo amin'ny fiainan'ny mpianatra koa. Tamin'ny alalan'ity fiaraha-misakafo farany ity sy ny fanasa-tongotra izay nataon'i Jesosy sy ny filazany fa ny fombafomba izay hatongavana any amin'ny ray, dia taorianan'izany dia nampanantena ny fanahy masina koa izy, ary namafisin'i Jesosy tamin'ireo resaka rehetra izay nataon'ireo ny amin'ny hoe fiombonana, ny fanoavana ary ny fitiavana. Ary anankiray amin'izany ity anjara izay omenantsika androany ity. Nefa na izany na tsy izany dia mifamatotra tsara ireo zavatra anankitelo izay lazain'i Jesosy ireo dia ny amin'ny fiombonana, fanoavana ary fitiavana. Tsy vitan'ny mifamatotra fa tena mifampiankina be izany zavatra tian'i Jesosy izany. Mariana moa ry havana, fa efa fantatr' Jesosy tsara fa tsy maintsy hiala eto amin'izao tontolo izao izy ary andaony mpianatra. Izany indrindra no anton'ilay fampaherezana, ny anton'ilay fananarana, ny anton'ilay filazalazana ny amin'ny zavatra izay tsy maintsy heretan'i Jesosy, heretan'ireo mpianatra ireo. Noho izany dia nanokana fotoana Jesosy nanomana ireto mpianatra ireto ho amin'ny misiona izay tsy maintsy ataony rehefa tsy eto amin'izao tontolo izao intsony izy. Izany fotoana izany moa dia fotoana eo anelanelan'ny nitsanganany amin'ny maty sy amin'ny heviany indray amin'ny andro farany. Ampianarin'i Jesosy azy ireo ny fomba hifandraisana tsy tapaka aminy, na dia tsy eto amin'izao tontolo izao intsony ary izy, satria izany fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy izany no ahatanteraka ny fikendrena misionaly izay kasain'Andriamanitra ataony reto mpianatra ireto. Ny perikopa izay anjarantsika ary dia manazava indrindra ny amin'ny fitiavana agape araka ny efa voalazako teo aloha. Anankiray amin'ireo foto-kevitra telo izay efa nazavaina teo ihany dia ny amin'ny fiombonana ary ny fanoavana. Ny agape dia tena antoka ho an'ny misionan'i Jesosy. Raha tsy ao ny agape dia tsy tanteraka ny misiona izay hampanaovin'Andriamanitra ireto mpianatra ireto na isika kristianina koa.
Ny perikopa na ny tekst teo alohan'izany dia atomboko Jesosy amin'ny resaka voaloboka. Hitantsika eo amin'ny sary amin'ny teksta eo izany sary ny voaloboka izany mba azahoantsika sary an-tsaina hoe manahoana mihitsy ny asan'izany voaloboka izany, ka antony nandraisan'i Jesosy ity ohatra momba ny voaloboka ity. Ny tenenin' Jesosy hoe izaho no tena voaloboka, ary lazainy koa ny mpianatra hoe ianareo no sampana. Ny fampiasana ny fanoharana momba ny voaloboka dia mety ahazava tsara ty resaka fitiavana ity sady mamitina ireo foto-kevitra telo ireo. Teo amin'ny tontolo ny faritra tsy nanana akaiky tranainy na Moyen-Orient no azahoantsika azy kokoa. Ny resaka voaloboka izany dia tsy zavatra vaovao amin'izy ireo satria tena fambolena nanana ny maha izy azy ary nanana ny lanjany teo amin'ny iny faritra iny ny fambolena voaloboka. Indrindra ny jiosy dia tena mampiasa tsara izany fambolena voaloboka izany. Ny filazan'i Jesosy izany fanoharana izany amin'ny zavatra niaina ny mpianatra tsara tamin'ny andavanandrom-piainany dia sady hanomanana ny mpianatra amin'ny tsy maheto tany azy no ampaherezana azy ireo mba hiorina tsara amin'ny fanohavana sy amin'ny fitiavana. Amin'ny alalan'ny fifandraisana na firaisana amin'ny Jesosy na fitoerana ao aminy no amoazan'ny mpianatra voan'ny fahamarinana sy azona azy ireo amin'ny famonjena ary ho fanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Averiko amin'ny alalan'ny fifandraisana firaisan'ny mpianatra amin'ny Jesosy na ny fitoerany ao aminy no amoazan'ny mpianatra voan'ny fahamarinana sy azonany ny famonjena ary hanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely mantsy dia izy ireo no natsoan'Andriamanitra hoe voaloboka na voaloboka na amboleny Yahvé na tanim-boaloboka. Hitantsika izany eo amin'ny Isaia 5:1-7. Izy ireo no nomanin'Andriamanitra ho toy ny voaloboka, izany hoe mandray tsiro avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no mikarakara azy, ka rehefa mamoa dia tonga ny mpioty ny voaloboka ka mahazo aina avy amin'izany voaloboka izany, mahazo fahavelomana avy amin'izany voaloboka izany. Izany no nanomezan'Andriamanitra ny anaran'ny Israely hoe voaloboka nambolen'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra apita aina amin'izao tontolo izao izy ireo. Tsy izany anefa no niseho satria tsy naomby teo amin'ny Israely izany fikendren'Andriamanitra izany, fa nanana n'ilay fotom-pisainana exclusivisme izy ireo, izany hoe izahay ihany no ilay masin'Andriamanitra ka ny hafa rehetra dia olona maloto ka tsy azo atao ny fanerasera aminy. Izay ny fotom-pisainana anisy teo amin'ny jiosy, ka tsy naomby ilay fikendren'Andriamanitra mba ahatena voaloboka ireo Israely ireo, satria nihevitra mandrakariva izy fa toy ny zava-pady sy maloto ny firenena hafa, ka tsy nanaiky hifanerasera tamin'izy ireo akory izy, tsy nanaiky hanome tsiro ho an'izy ireo akory izy tamin'izany. Hita taratra izany tamin'ny tantaran'i Petera sy Kornelio, hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 10:1-20, ka nanehoan'Andriamanitra famantarana tamin'i Petera hoe ireo misy zavatra misy biby dia hano. No lavin'i Petera moa izany hoe tsy mihinana zava-padiana aho. Ary izay ilay sary izay mbola voatahiry tao anatin'ny Petera hoe rehefa tsy jiosy dia tsy izy. Dia nasain'Andriamanitra no an'ny Petera ihany moa zany zavatra izany, satria nitenen'Andriamanitra hoe efa voadion'Andriamanitra ireo fa hano. Dia nanaiky Petera nakany an-tranon'ny Kornelio, ary resy lahatra izy nanomboka teo ka nanaiky ny toriteny tamin'ny jentilisa. Dia ambaran'i Jesosy eto, ambaran'i Jesosy ary eo amin'ny 9 hoe izaho no tena voaloboka, satria nahita Jesosy fa tsy naomby tokoa ny fikendren'Andriamanitra tamin'ny Israely, ka Jesosy tenany no manambara tena hoe izaho no, izay fomba fitenin'Andriamanitra moa ny amin'ny hoe izaho no, anambaran'Andriamanitra ny maha izy azy. Dia lazain'i Jesosy eto hoe izaho no tena voaloboka.
Jesosy rery ihany no afaka mahatateraka ity fikendren'Andriamanitra hanome aina, hanolotra aina ho famonjena izao tontolo izao ity, ary notanterahany tokoa teo amin'ny hazo tanterahany tokoa. Nolazainy fa ny mpianatra no sampana, ka ny fifandraisana na ny fandraisan'ny mpianatra tsiro avy amin'izany tena ny voaloboka izany irery ihany no ampamoa azy ireo be sy ahafahany manatanteraka ity misiona lehibe izay nakinin'Andriamanitra tamin'ny Israely kanefa tsy tanteraka ity. Fa ankehitriny dia ny mpianatra indray no omanin'i Jesosy hanatanteraka izany misiona izany mba ho tena voaloboka koa ka andraisana izao tontolo izao aina ho fahavelomana mandrakizay. Ny voaloboka sy ny sampana dia tsy maintsy mifandray vao afaka manome vonim-boaloboka. Mandray tsiro avy amin'ny tena voaloboka ny sampana vao afaka manome vo, raha izay no azo ilazana azy. Io tsiro na aina mampifandray ny voaloboka sy ny taony io, ilay fitiavana agape izay tiany Jesosy ampianarina sy azavaina ny mpianatra eto. Ary io no andidiany Jesosy ny mpianany mba hifandraisany izy samy izy, ary hifandraisany amin'ny Jesosy koa, satria izany fitiavana izany no efa nampifandray an'i Jesosy sy ny rainy. Izany no mampifamatotra azy, mampifamatotra ny zanaka sy ny ray. Didian'i Jesosy hifankatia na hanana fitiavana ny mpianatra, satria ny olombelona dia teraka tamin'ny ota ka tsy manana izany fitiavana na izany agape avy amin'Andriamanitra izany hanetsika azy ho amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona aminy. Didiany hifankatia na hanana fitiavana ny mpianatra na isika koa izany, satria efa nidiovin'i Jesosy tamin'ny teniny, izay no lazainy hoe efa madio rahateo ianareo noho ny teniko. Izany hoe efa voavela eloka ka tokony hanana izany fitiavana izany, kanefa ataon'i Jesosy ny didy mba hatsapana fa tokony hanana izany fitiavana izany ireto mpianatra ireto. Araka ny voalaza tery ambony na amin'ny lohateny izay anjarantsika dia tsy toetra na zavatra amboamboarina ao anaty ny fitiavana, fa ilay tena aina manosika mampihetsika ny kristianina, mampihetsika ny mpino hanaovany asa ho an'Andriamanitra. Ny mpianatra dia tokony hitoetra ao amin'i Jesosy, satria izay ny tenin'i Jesosy hoe mitoera amiko. Izay mitoetra ao amin'ny ray i Jesosy dia mitoetra ao amin'ny ray amin'ny alalan'ny fitiavana azy, ary izany fitiavana izany dia miseho amin'ny alalan'ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra. Raha tia ahy ianareo izy dia mitandrina ny didiko. Ny fanoavana nefa dia miseho amin'ny alalan'ny asa tsara izay tsy hay tanterahana raha tsy atosiky ny fitiavana izay mikorina ao anaty. Izay no nahazoan'i Jesosy nanatanteraka hoe manolotra ny aina hamonjy ny sakaizana, satria ny fitiavany rainy azy no mitoetra ao anatiny ka manosika azy hanatanteraka izany asa tsara nataony ho an'izao tontolo izao izany, dia ny nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Notanterahan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany fanolorana ny aina hamonjy ny sakaizany izany, ary izany no porofom-pitiavana faratampony nataony. Izany no porofom-pitiavana faratampony nataony izay tokony ho modely arahin'ny mpanaradia azy rehetra koa. Amin'ny alalan'ny fiantsoany Jesosy ny mpianany ho sakaiza, ianareo ny sakaiza koa izy ao amin'ny 9:12. Amin'ny alalan'ny fiantsoany Jesosy ny mpianatra ho sakaiza no anehoan'i Jesosy ny fitiavana. Teo amin'ny tontolo greko-romanina ry havana dia tena zava-dehibe ny fisakaizana na ny finamanana, zavatra ambony izany, ary notandrovan'izy ireo tahaka ny anak'Andriamaso ny fananana mpianatra, ny fananana sakaizana namana. Misy fotoana rehefa misy vahiny eo amin'izareo ka tianao atao namana iny vahiny iny, dia misy karazana vato fisaka zay zaraina anankiroa, dia rehefa zaraina iny vato iny dia ny ilany omena n'iny olona iny famantarana fa iny olona izay mitondra n'iny vato iny dia namany, ka nantaranany aty aoriana na iza mahita fa manana ilay ilan'ilay vato ilay olona anankiray, dia
namana iny ary tsy azo atao tsinotsinona. Zay mahazava-dehibe ny finamanana teo amin'izy ireo. Ary ny namana dia mifampizara ny manta sy ny masaka, ilazana ny tsy ambaratelo. Marina fa mpanompon'Andriamanitra no hiantsoana ny mpino, nefa mihoatra lavitra noho izany no hiantsony Jesosy ny mpino eo anatrehany, tahaka ny antsony reto mpianatra reto dia ny hoe sakaiza. Satria hoy Jesosy ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa reto mpianatra reto kosa dia nilazany Jesosy ny tsy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra manontolo, ary izany nilazany azy hoe sakaiza. Tao amin'ny testamenta taloha dia Abrahama no lazain'Andriamanitra hoe sakaiza. Hitantsika izany eo amin'ny Isaia 2:29. Satria ity Abrahama ity dia nanatanteraka sy nanohan'Andriamanitra, tsy nisy fepetra teo amin'ny fiainany. Raha nolazain'Andriamanitra izy hoe atoloro ny zanakao atao fanatitra, dia tsy nihanahana akory Abrahama noho ny finoana tao anatiny, fa nanolotra ny Isaka izy. Nisy fifandraisana lalina teo amin'Andriamanitra sy Abrahama, ka nahatonga ny Abrahama hanohan'Andriamanitra. Izay fifandraisana lalina teo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra izay, ilay fitiavana izay tondrona eto ankehitriny. Ankehitriny koa ny mpianatra no lazain'i Jesosy hoe sakaizany, tahaka ny nanaovan'ny Andriamanitra ny Abrahama ho sakaiza. Araka ny voalaza teo aloha dia ny fitiavana dia avy amin'ny ray, izay ny sorsa ny fitiavana, ary nampifandray an'Andriamanitra sy ny zanany zany dia Jesosy Kristy, izay mampifamatotra azy roa. Ary ny mpianany koa dia nitiaviny Jesosy. Tsy iza moa ry havana ny mpianatra, fa raha amin'izao fotoana iainantsika izao dia isika izany antsoina hoe mpianatra izany, satria isika no mandray ny tenin'Andriamanitra ho iainantsika. Dia natolotra Jesosy ny mpianatra koa izany, ary izany fitiavana izany no tokony tsy ampipetraka, tsy ampipetra-potsiny na tsy ampipetra-poana ny izay antsoina hoe mpianatra Jesosy, fa hanetsika azy hanatanteraka ilay misionan'Andriamanitra. Satria zaho hoy Jesosy no manendry anareo mba handeha sy hamoa. Araka ny efa voalaza tery aloha, efa mazava amintsika ny amin'ny resaka hoe voa, fa ny voa dia ilay zavatra hotazany ny ety ivelany avy amin'ny mpianatra ka mahatonga azy ireo hanana fiainana mandrakizay. Ny voa izay atenaina avy amin'ny mpianatra na isika dia ny hanasoa ny hafa izay mila famonjena, hanolotra ny aintsika ho famonjena ny olona rehetra. Satria izany no natenaina tamin'ny Israely fahiny, saingy tsy nahomby izany. Fa ankehitriny dia mametrapetraka tsara amin'ireto mpianatra reto Jesosy. Satria ny fikendren'Andriamanitra ry havana dia tsy hahisy ho very izao tontolo izao, fa samy andova ny fiainana mandrakizay. Ka ho fanina tsara ireto mpianatra reto, kanefa raha tsy mitoetra ao anatin'izy ireo ny fitiavana dia mbola ho rava ihany ilay fikendren'Andriamanitra. Raha tsy mitoetra ao anatin'izy ireo ilay agape dia mbola ho rava ihany ny fikendren'Andriamanitra ary tsy tanteraka. Ny agape dia fitiavana ambony, satria tsy mitady tambiny na mitady ny ho azy, fa fitiavana manolotra hatrany hatrany. Ary io no tokony aina manetsika ny mino. Jereo ny voaloboka, fa rehefa mifandray tsara sy mandray tsiro avy amin'ny fototra izy dia mamoa be, ary ny voany dia haniny izay rehetra mangetaeta ka azoany hery. Tahaka izany koa ry havana fikendren'i Jesosy amintsika mpanaradia azy. Tsy hoe itiany hafa ihany anefa, fa mba ahatanteraka ny fifaliana dia asain'i Jesosy mifankatia koa ny samy mpianatra. Izany no ahafantaran'ny olona hoy izy fa mpianatra ianareo. Tokony iseho mandrakariva izany fifankatiavana izany, ary izany no antoka ny amin'ny famoazana be. Mampatahotra ihany anefa izay lazain'i Jesosy ao amin'ny andininy ambonimbony ao, fa ny sampana izay tsy miray aminy izy dia ariana sy atsipy any anaty afo. Izany afo izay lazain'i Jesosy izany no endrik'ilay afo be, na endrik'ilay fiainana ratsy ho an'izay tsy mino any aparany. Jereo ny fiainan'i Jodasy, fa rehefa nivadika tamin'ny finoana izy dia very tanteraka. Ary izany ny finoantsika kristianina hoe any amin'ny afo be izay rehetra tsy mino. Ka tokony hitandrina ny amin'ity tenin'i Jesosy ity isika. Fa hoy Jesosy, raha miray amiko ianareo dia angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo izany. Ary raha miray amiko ianareo dia mamoa be. Ka izay miray amin'i Jesosy
dia tsy mahay tsy ho tiany hafa ary tsy mahay mandany sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny famonjena izao tontolo izao, fa han'olo tena mandrakariva hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izao tontolo izao izy. Araka izany dia tsy toetra volena ao anatintsika ka mety handalo ihany ny agape, fa tena aina manosika izay noraisintsika avy amin'Andriamanitra teo amin'ny alalany teo amin'ny batisa masina no nandraisantsika voalohany izany fitiavan'Andriamanitra izany, ka aina mikoriana ao anatintsika izany hanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra, hanaovantsika asa tsara mpiarabelona amintsika sy eo amintsika samy itsika kristianina. Zavatsarotra ho an'ny mpanota ny mandray izany fitiavana izany, fa ny olona voavela elo kanefa nitoloran'Andriamanitra maimaimpoana izany fitiavana izany nitoetra ao aminy, ka ny firaisana amin'i Jesosy irery ihany no mahatanteraka izany. Eo amin'ny fanasan'ny tompo izay raisintsika isam-potoana na alahady na amin'ny fotoana hafa, eo amin'izany fotoana izany indrindra no ampaherezan'Andriamanitra antsika tsy tapaka amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta izany, no andraisantsika tsy tapaka izany famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra izany mba hitehirizany antsika ho amin'ny fitiavana mandrakariva, ka azotsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny amin'ny famonjena izao tontolo izao. Koa alao hery ary havana, tomoera ao amin'ny Jesosy, fa ao amin'ny Jesosy irery ihany no hananantsika izany aina izany ka mamelona atsika sady azotsika mamelona ny hafa, dia tsy ninona izany fa ilay fitiavana agape izay avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina ne hitarika antsika mandrakariva sy hanohana antsika mandrakariva, hanolotsana antsika mandrakariva mba azotsika mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy, ary mba ho reharehan'ity Madagasikara ity, mba ho voavonjy ny mpiarabelona amintsika, voavonjy ny firenentsika ary voavonjy izao tontolo izao. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika tompoko. Jesosy eo misaotra anao izahay fa tianay tokoa ianao ary tia izao tontolo izao koa, ka ampianaro mandrakariva izahay, tsy hevitra ny amin'ny tenanay ihany fa tsy agape izany, fa hevitra ny amin'ny hafa koa, ny hevitra ny avovonjy ny hafa koa, tsy tahiry ho anay irery ihany ny famonjena, fa apita izany ho an'ny hafa koa, tahaka ny fiainan'ny voaloboka izay manome tsiro ho an'izay rehetra mioty azy, dia mba hahazo zavatsoa avy aminay izay efa novidinao koa ny olona rehetra ka hanana fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen.
gainanay andriakinanay tsy misy tafandrainay ampatsiana mamindra fodatoro anay anao avao saro Jesosy tompony fiainanay andriakinanay tsy misy tafandrainay ampatsiana mamindra fodatoro anay Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara.
Nasandra Twandra Nihirau Anao Teso Pasamba Trao Vanurai Sinao Elukao Vatinari Anao Tumpo Kamisaute Liderau Anao Nasandra Twandra Nihirau Anao Teso Pasamba Trao
Jesusi asamba malana famandegan ng teknik isa asami naray na famandegan ng teknik isa Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanahilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanaranao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny 170 MHz izany.